Tety bola mitentina $7 no natolotry ny fanjakana Amerikanina anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Ny $10 amin'izany no atokana ho an'ny tahirim-bola iraisana ho an'ny fifidianana ny basket fond izay arindran'ny PNUD. Ny $4 ho an'ny firaisamonim-pirenena ahafahana manabe ireo olom-pirenena handray anjara amin'ny fifidianana. On va tester ma mémoire. Donc tout d'abord concernant le basket fund et les contributions. Voalohany indrindra raha mikasika ny basket fund sy ireo fandraisana anjara voaray hatreto. Maro ireo fanambarana ofisialy voarainy, isany amin'izany ny vondrona Europeanina, Frantsay, Allemagne ary ny États-Unis androany. Mbola maro ihany koa ireo fifampiresana mandeha ankehitriny sy mpiara-miombona antoka hafa. Marihako fa tamin'ny 17 Jona lasa teo, izany hoe 10 herinandro monja no nisokatra ny basket fond. Mbola anatin'ny fiantsona amin'ny fandraisana anjara tanteraka isika araka izany ahafana manantanteraka ny fifidianana eto Madagasikara. Ny basket fond dia tsy mbola mamaly tanteraka ireo filana rehetra amin'ny zotra-pifidianana. Misy ihany koa ireo mpiara-miombona antoka izay manome fanampiana mivantana toy i Japon, izay nanome fiara sy moto ho an'ny CENI. Direct à la CENI, comme par exemple le Japon qui a contribué des véhicules et des motos. Hatreto tsy mbola ampy ireo teti-bola anatanterahana ireo fifidianana mifanesy eto amin'ny firenena raha ny eo ampilatanan'ny CENI amin'izao fotoana. Tsy maintsy fanampiana ara-bola izay andrasana amin'ny fanjakana no amenona ny teti-bola. Ny tahirim-bola iraisana amin'ny basket fond izay mameno amin'ny ampahan'ny filana ara-bola. En ce qui concerne raha mikasika ny fahatratrarana ny tanjona amin'ireo teti-bola, mariny antony fa ny basket fond dia fanomezana tosika maharitra aman-taonany maro izay tsy voafetra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fa tonga hatrany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana ben'ny tanàna, izany hoe hatrany amin'ny Desambra 2022 ny tetikasa basket fond eto Madagasikara. Teti-bola ahafana manatanteraka ireo fifidianana maro mifanesy ireo araka izany teti-bola tetiavina amin'izany. Ho tratrantsika ve ny tanjona amin'ny teti-bola ilaina ireo? Mbola ny fotoana no ahafana mamaritra izany. Ilaina fantatra ihany koa nefa fa tsy maintsy iantso ny fitondram-panjakana ihany isika ahafana mameno ireo banka raha tena tsy ampy ny ampelatanana ahafana manatanteraka ny fifidianana madio sy mangarahara. Visible, transparente. No antitranteran'ny PNUD izay mandrindra ny tahirim-bola iraisana sy ny masoivo Amerikanina androany ny tokony isian'ny fifampiresahana na ny dialogue politique ahafahana mametraka ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny tany sy ny firenena.